somary nangingina kely tatoato satria tena sahirana amin'ny fikarakarana sy ny fihetsiketsehana ary ny asa mandrara ny adidy aman'andraikitra dia somary sahirana ny avanareo. Manoatra amin'ny fiarabana finaritra ho antsika rehetra ka tonga dia ataontsika kapobatana miaraka ao izy rehetra raha zay no ilazana azy. Ny 26 Joalo zao fa manomboka mandeha le resaka hoe forsena ny ery. Ny tenako manokana aloha tsy malala ny fisian'izany zava-dany personnellement, fa raha misy zany initiative zany ditako hoe initiative maladroite ihany satria ny antony dia zao. Ary initiative avy amina excès de zèle, ary zay mihitsy mahatonga an'le olona lasa tsy tia an'le fitondrana satria quelque part misy olona tsy manana mialatsiny tena miteny an'izany rehefa mitondra firenena io mitondra vahoaka dia mila manana sofina sy maso sy tanana ary vava any anivony vahoaka ray manontolo any. Mila mihaino ianao zany, mila mahare, mila mahafantatra, mila maso manara-maso isan'andro. Ary io tsisy improvisation, tsisy hoe sentiment no hitondrana ny kajy na ny stratégie apetraka amin'ny base de données na ny information na ny renseignement azo avy any amin'ny miakatra avy any amin'ny vahoaka. Tsy sentiment ny manao ny mametraka ny stratégie an'io satria tsy maintsy ana harmonie, tsy maintsy mifandray amin'le aspiration an'le vahoaka ny fomba fametrahanao stratégie. Zay zany mila fantarana zay. Ka anao le 26 juin tsika, ty tena zavatra tena teneniko anareo maro na dia hoe hita amin'ny télé isan'andro ary satria mitokana ary manao fanokanana lalana, manao tsidika any amin'ny faritra any amin'ny province ny filoham-pirenena dia maro no mahita anazy amin'ny télé. Fa izany fety-pirenena 26 juin zany dia fetin'ny miaramila aloha zany, fetin'ny tafika zany, fetin'ny malagasy ray manontolo, ary symbolisen'ny présence ny filoham-pirenena na dia eny raha hoe tsy président élu izy fa président amin'ny resaka refondation, raha zay ny hitondrana azy. Lina ny vahoaka hitan'izany atao hoe iny le président, na dia mieritreritra fotsiny raha hoe ahoana zao mipozin'ny président io amin'ny ty ndray mitoraka ty tena zany ahoana zao mipozin'ny président io, ça crée de l'intrigue. Ahoana mipozin'ny mialatsiny amin'ny teny an'ity président zany no tenin'ny ny olona zany hoe ahoana zao mipozin'ny Léry io. Na ho an'ny misy mandray an'izany hoe fitiavana hoe te akaikaiky kokoa an'le président, misy mandray an'izany hoe ratsy hoe mifanambanina an'le président fa hoe tena ahoana zao mipozin'ny président antsika io. Satria le particularité an'le président zany amin'le be revers dia tena tsy afenina fa tian'le vahoaka le izy. Tian'ny olona zany le parady amin'le vera hoe tena mialana ny be revers. Ho an'ny malala moa zany be revers zany aty an-dafy enjany zany. Tsy n'importe qui tafidy amina be revers zany.
Fa le izy mihitsy le hoe tena na le gabarian'le président, izy tsy hoe gabaria ahoana. Fa misy le vahoaka zany tena te halala mafy mihitsy ary akaiky an'le président. Miteny anareo fa raha ohatra zao président miteny hoe anao varavarana ny voa ho any avy loha. Fa tena teneko anareo fa amin'arivo ny olona hiakatra porte ouverte pour avy loha. Amin'arivo ny tena samy garantirany zany a. Ny tiako atongavana de zao. Tellement il n'a pas été prévu. Zany efa hoe fa fantapantatra zany hoe mety toy no akafitondrana eo. Fa c'était un homme qui nous a surpris. Hoe ay ty olona tika efa nitolona efa ela, nigadra tany. Ty niritsika tao. Nasana défi any Andry Rajoelina. Navita nampifitetaka amin'ny bomba. Nefa to jerena ary to anatin'ny fotoana fohy de to mahavita zavatra. Ça rend la curiosité. Ça sème l'intrigue. Ça crée l'intrigue aussi. Ary zay zavatra zay ao anatin'ny atao hoe amina communication zany. Amina stratégie de communication hoe rehefa tafapetraka le intrigue. Tsy ny communicateur amin'ny président no manao ny intrigue, mialatsiny afa ny communicateur amin'ny ny ao anatin'ny fitondrana tsy de mahavoa. Fa ile président mihitsy no lasa intrigue amin'ny olona. Zany hoe lasa mialatsiny amin'ny tena ty lasa objet, si l'on peut dire hoe humain. Fa de lasa objet ana intrigue le président. Hoe inona marina le izy iny e, ahoana marina izy iny e. Zay intrigue zay ao anatin'ny communication tena na olona tsy ty, na olona ty rehefa tafapetraka le intrigue de voasarika ao azy ianao. Ao le izy lasa micréer affect na empathie. Fa mety micréer contestation koa. Hoe la ve tsy fantatra akory zay izy la anna de la misy milay io, misy miteny an'izany. Fa misy ndray koa miteny hoe ohatrany tsara le zavatra andehanany ty, ohatran'le andehanantsika ty ohatran'le lalana, ohatran'ny hitako hoe hafa noho le teo misy miteny an'izany. De eo anao mandradra raha izy amin'ny majoritaire amindreo. De arakaraky le asa vita ery amin'ny terrain, nafantaranao an'le an'le izy hoe miasa kosa le gouvernement, miasa le filoham-pirenena, miasa izy 10 ralahy. De ndikan'izay de hoe reven'le vahoaka zany le filoham-pirenena. Satria en si peu de temps izy mahavita an'io. Ka eo mahatonga an'le lasa excès de zèle le initiative ary lasa manimba zavatra le any amin'ndraisana hoe raha saratry misy tokoa zany. Satria le filoham-pirenena il ne souffre d'aucune impopularité. Il est populaire lui-même. Na tsy mahavoa raha ny communicateur any lui-même il est populaire. Donc zany ny olona mampiditra ao anatin'ny lohan'ny président hoe sao de tsy mahazo olo tsika amin'ny 26 juin tena mialatsiny fa olona vendrana. Tsy mahay communication. Io zany ohatrany hoe communication mandeha ho azy fotsiny. Noho les personnalités an'le olona. C'est pas grâce à votre travail, à votre travail, à vos stratégies. C'est grâce à la personne, elle-même. Le président et son épouse. Manao venao sondage izy any épouse tsara tarehy indrindra, zay fotsiny zany ohatra zany. De
depuis en République atao Madagasikara. Tonga de lasa amin'ity farany ity. Tonga de lasa an'le farany ary amin'io tena amin'arivo no miparticiper, mimpira nanao an'izany. Zany hoe le couple crée l'intrigue, crée une certaine dynamique communicante favorable pour une communication, c'est une communication za tsy tena hoe facile fa communication mandeha ho azy fotsiny e. Tsy tena zay rara tamin'ny andron'ny politika frantsay a. Olona ray a raha ny histoire ny république zany. Olona ray a na roa no mijoirana zany atao hoe communication. Tsy nila stratégie be fa tonga de nandeha ho azy fotsiny. Voalohany indrindra général de Gaulle. Satria nahoana? À distance général de Gaulle avy any Londres no mipiloté ny resaka tolona nataon'ny frantsay libéré amin'ny Paris, Frantsa. Za zany tsy midiscuté hoe tena nandray anjara ve sa tsy tena nandray anjara fa toujours est-il verina avany disy ny star. Tao anatin'ny ritry la communication hoe ahoana fa tonga de ny vahoaka ny s'approprier an'le izy. Ny vahoaka ny tonga de ny adopté an'izy général de Gaulle no izy. Takan'izay koa tamin'ny andron'ny Jacques Chirac. Rehefa mera amin'ny Paris de tonga de hoe Jacques Chirac no izy. Communication mandeha ho azy. Satria le olona manana an'le dégaine naturel, manana an'le profil naturel, manana an'le présidentiabilité, si l'on peut dire, na présidentialité. Ozy président raha Chirac zay a, ary na hatramin'izao ary zany mbola sahirana manazava an'izany. Il y a ce qu'on appelle des gens qui sont présidentiables aux izy. Mais il y a aussi des gens qui sont présidentiels. De nareo zao mandeha miazakazaka amin'ny hoe Randrenirina zany Michael zany présidentiable. Non. Il est présidentiel. À la fois présidentiel izy et à la fois présidentiable. Zay. Ka le olona maka initiative hoe tsy maintsy mandeha aty raha marina ho a. Fa za mino falaingy. Fa ny zavatra fantako, ce président-là, il est populaire. Tsy mba ohatran'le andeha hoe ame vola olona hoe ndao mena vola, makao mamasina fa sao tsy feno. Tandreny fotsiny mivavady amin'ny fidiran'ny olona tompoko. Sao de anao izy gafigafy eo, mila miasa mafy ny sécurité amin'io amin'ny fanaovandra bomba. Tena mila mihetsika maheritsika amin'io mitazana ny amin'ny sécurité fa ny ratsy tsy ino moa filaza azy e. Misy teny gasy efa mialatsiny fa tranony. Bon, ny resaka ka zay no amaranako ny mipediakra iny. Ny taux de popularité an'ny filoha amin'izao fotoan'izao miaraka amin'ny vadiny exceptionnellement ambony, pour ne pas dire hoe mitovitovy tamin'izany engouement-ny olona nanirany président Ravalomanana ho filoham-pirenena. Raha ho an'izay matadidy kanenan'izany mitovitovy. Ka eo zany mila hoe mila mitandrina ihany nareo ry zalahy eny amin'ny ministera sy ny karazan'ireny fandraindray le stratégie raisinareo mifanipaka ny ratsikely lalana. Merci tonton Miky, merci. Zay le tiako tenenina. Mila mitandrina tsika satria ny ratsikely lalana. Ka le any amin'ny ministère reny a
l'initiative mba asivy fieritseretana ihany a fa manjary manimba zavatra tompoko ampanajana sy ampitiavana ny tenenina an'izany raha mieritreritra nareo fa tsy ahazo olona ny 26 juin dia diso tanteraky nareo ce sera un 26 juin exceptionnel croyez-moi Jean ce sera un 26 juin exceptionnel. Bon, autant pour le 27 juin aussi, Jeanne. Ho anay aty andafy amin'ny fitadiavana mpiara-miasa. Fitadiavana tsy hoe mpiara-mitolona fa mpiaraka anavotra ny firenena, anala ny firenena ao anatin'izany hoe marasme économique et toutes les formes de marasme zay eritreretina fa misy ao Madagasikara. Préciseko kely ty satria manahirana ny mifampiresaka amin'olona. Mbola misy place vitsisy tavela. Fa na tsy fenao raha place tsy olana. Satria ny sélection ny fomba ny critère apetraka dia tsy moramora. Il ne suffit pas hoe tsy hoe raha mahalo 70 € ianao dia mieritreritra ianao fa izay no atongavana sy andanana any amin'io hetsika 27 juin any Pontsy ao amin'ny départementan'ny Yvelines 78 sangambana izy iny Poissy limite plaisir.